akory aby aty amin'ny toerana raiky masigny manatantara zegny itondragna antsika. Itoerana aty zegny aty akaiky ny ranon'ny Mahatitana, karaha io ranon'ny Mahatitana izy ambany io, fa itoerana aty masigny fa masigny misy tantarany. Dao ary antony atsika hoe ino agnaran'le toerana ary aiza le toerana ary nagnino izy no masigny, azovy nagnome hasiny. Ry zany misy Tsangambato, fa mbala agnotony atsika zegny hoe ino le tantaran'le Tsangambato. Ty zegny misy karazagna hoe chapelle maty karazagna chapelle lokany midriky ary. Besa ino zegny agnaran'ity toerana ty? Eto misy toerana Lycée Botovoasoa fivavahana. Lycée Botovoasoa zegny olo aveto zo. Olo aveto babany ndraiky mamany. De izy io moa hoe mon père sa ino izy? Olo tsotra fo izy fanambady fa izy fo zegny nampianatra. Nampianatra. Fa izy fo zegny hoe manana confession catholique. Christianisme zegny. De izy ty toerana ty eto zegny hoe i teto nipetrahan'le boto le voasoa io sa hoe teto fo zegny manakory zegny le tantarany? Misy ray aman-dreny ankazava amintsika hoe manakory ny tantaran'le boto voasoa satria hoe tsy haiko hoe teto izy nipetraka sa karakory anjarandreo tomponety magnazava izy tsara. Botovoasoa zany dia olo mpianatra tamin'ny opera mpivavaka izy io. Mpampianatra zegny no asany. Mpampianatra ny asany mpianatra tamin'ny opera tao. Dia araky fitiavana izay fivavahana zay dia hanaradian'ny Jesosy zany no tena tiany nambady aman-janaka izy tamin'izany fotoana zany. Araky hitatsika eto amin'ity toerana anankiray ty zany dia ohatran'ny misy tantara hoe misy lagera tamin'ny 47 izy agnisan'le hoe martyre tamin'ny fotoanan'izay sa raha fifankadraha. Anisan'ny martyre tamin'izany fotoana zany izy fa ty ara-tantara zany dia ohatran'izay le tantara hoe misy zany fahavazaha araky le fahitantsika n'le tantara mirakitra regny. Tantara mirakitra ny tantara reo aby zany misy tantara firaketana anazy reo fahitantsika reo aby. Dia tamin'ny 47 zany nisehoan'ny tantara io. Dia dao ary zahavatsika miaraka mamaky zegny atsika amin'le tantara le mirakitra. Ty izy io tantara hoe sady misy sarin'le fasana, misy fasana ny eto. Aty zany voalohany. Eto zany voalohany. Io zany zavatra hitatsika io aladiny Kasidomo. Ino ny Kasidomo? Tamin'ny alady voalohany aorian'ny Paka zegny io. 13 aprily alady voalohany arian'ny Paka, i lycéen no nikarakara ny vavaka tao amin'ny sekoly Mafimavy Geneviève. Mivoria lahatany ianareo vahoaka ho izy fa ankalaza Paka isika. Izy no nitoroteny ino lamesa farany nataony hoy ny filazan'olona eto vohipeno mandrakizay. Ny hira nisarany dia ny hoe miara amin'ny anjely maro ny fihino ary fihino ao tahaka ny any Jaona. Fihino tahaka ny any Jaona antratranao Jesosy mandrakizay. Tsy haiko zao ino CF. Ao amin'ny hasina io firana hasina page 590. Izy amizay Iabany Maro Victor. Iabany Maro mpianatra ramse Lycée Botovoasoa. Mpianatra anazy zegny io.
izy no nanatrika ny vavaka farany notariny Ramsey tao Saint Geneviève. Izy no vavolombelona nahita maso ny nandray anjara ary ny tantara izay mbola velona izy zao ary fantatry ny rehetra ho iray aman-dreny lehibe ao an-tanàna fa trano be olo-matevy izy sady miteny tamin'ny mpanjaka mpianatry Botovasoa izy tamin'izay ary tersiera taty aoriana izy namory tersiera vaovao indray tamin'ny izao io Abany Maro tao amin'ny fiangonana ity no nandaniany lycée Botomavo ny andron'ny mpiainany tamin'ny fampianarana ny olona ireo poto na andry ny fiangonana 470 vita amin'ny hazo reo dia ny dadany no nametraka azy. Ny harmonia fitendriny dia mbola amin'ny toerana nisy azy. Io zany le fiangonana. C'est Notre-Dame de l'Assomption Fontaine, l'Angarany taloha fa Saint-Vincent de Paul. Dia io zay zany le tareny. Io zany le tareny le lycée le Botovasoa. Misy tare zany napetraka eto. Io. Tsara fantatsika fa io toerana ity zany ohatrany hoe sady vakoka mahamuse izy no sady toerana fivavahana. Io fankatapitahina zay. Fankatapitahina. Dia fisaorana ihany koa sy raha hoe mankatapitahina fa anao dia hoe lasa fa rehefa hoe mahazo dia misaotra koa zay ohatra ino zany ohatra entina rehefa misaotra. Raha ohatra mitondra ng'omby. Rakotra fisaorana. Rakotra fo. Tsy afaka mitondra ng'omby. Raha sendra mifetiny ianao ka hitondra. Ty zany izy ty izy amin'ilay sary ty. Ray aman-dreniny. Iray aman-dreniny. Mpanjaka ngapa? Ia. Taranaka mpanjaka zegny le Botovao io. Le Botovasoa taranaka mpanjaka satria avy ny mpanjaka. Behandro Josepha sy ny Vierge Philomène. Ity mbola izy koa ty. Voasatroko gouverneur baka izy teto. Ia, tamin'ny fahavazana. Reto fiarahany tamin'ny fiarahana farany. Ty zany le vazana raha izy. Io zany le farany. Vavaka nataon'ny farany. Io izy fanaky tapahin-drolo anazy. Izy zay maramila zany anapaka lohany sa izy? Mbola la famille azy fo. Nanapaka lohany. Nisy nanita ta? Io raha ny ampanjaka, ny raha ny tolika. Tamin'ny vazaha zay no hiasa satria hoe hitandreo baka izy ka fa nidika tamin'le politique tamin'ny FDR igny baka taolana fa zany le problème. Mahiry fo zany izy tsy raha hoe izy rehefa nanana asina izy mba raiky mba nitaky mba ialan'le Madagasikara amin'le fanjanahana zay. Mahiry fo zay. Bon, raha tsarivantsika tsara hoe misy tsanga maty zegny izy ty. Amin'io ny maha mahiry fo azy. Hitantsika fa hoe ino manaventsika intéressé tantarana azy na dia hoe resaka kristianina fa noho izy ampanjaka. Ka atsika eto zegny ny magnaboaka raha momba fomba ara-drazana. Ka tsy ambelantsika hoe mipetrapetraka fo tantarany fa satria hoe nisy ampanjaka mahiry fo mpampianatra no asany amin'ny maha kristianina azy ary amin'ny maha mpanjaka azy dia nitaky mba hialan'ny Madagasikara tamin'ny fangejana nataon'ny vazaha. Dia
nitapahany vazaha ma ny lohany araka an'le tantara zay nisy ka tamin'ny fotoanany MDRM no nosian'ilay zavatra io ka tsy tsara an'io ataontsika ambanin-javatra raha zay ho antsika zay tsy tonga saina satria hoe eritrereto fa ny olobentsika ny razambentsika nagnano haigny tsy ho zavatra nazahoantsika fahaleovantegna amin'le fagnangejany vazaha raha ohatra mahatsara ny fagnangejana zay angamba tsisy olo namony tegna tamin'izay ka preuve vivant azy hitatsika io ity misy razambentsika zegny ampanjaka mpampianatra teto aty vohipeno terina aty agnotro lalagna zegny izy ity tsy sarotro hita rehefa anao mialohany anao hiditra vohipeno manontany ilo anao tsy sarotro hita terina aty toerana hazo ivevagna anaovagna pèlerinage hazo angatam-pitahihana 17 avril tegna fagnanaovana izy dia miala eto ary agnala ary zegny tegna anaovana lamesy be mihitsy ataoko fa isaka 17 avril zegny magnano lamesy io zegny le daty le fankalazagna le nafatesana isaka 17 avril eninareo le kristianina indrindrandrindra nareo katolika isaka 17 avril magnano lamesy avy agny zay le lamesy asesy magnaty ndraikindraiky reo tonga dia fa hagny amin'le banja malalaka be agnala agny reo magnano lamesy agny zay magnano lamesy maro ndraiky olo avy am'zegny misy avy farifangana na Tananarivo avy aty aby hitatsika mivorivory zegny hoe fahasagnanandry zegny ary ya ary zegny fahasagnanazy anao miboaha aminakay dia zany alainao proposition toerana fangalana rano atsika zao zagny idina amin'ny toerana fangalana le rano io rano matitana fo zegny le rano ity to zavatsika anzay teto zegny napahagna lohany teto natsipy taty zegny tena vazaha mary zao tsika ia amin'ny fotoagna zao tsika lasa natao tiagna vazaha nefa zay zao raha vitany olombelogno fo nagnano zay natsipy taty amizegny zegny ny kabesony tegna mampalahelo amin'ny fotoagna zao ty ny le vazaha zegny ny mpamona atsika io nanjary io nataotsika raha farany tiagna tompotompo igny dia ny tantara raha raiky tsy fagnadino marigny ma hoe c'est vraiment blessant le tantara fa igny zegny magnomenao leçon satria eritrereto hoe olo namony karaha zegny hoe nagnageja karaha zegny amaray igny rehefa miagna vola 500 efa mamadiky tanirazana ndraiky koa zegny anao efa loso ndraiky koa mamorogno fa hoe vazaha koa tsara hoe tsy vazaha ny ratsy fa zay nagnano raha tsy manjary no tokony tandrema aboakatsika zegny ro olo io zegny mangala rano ty zegny nano matitana fa noho izy hoe teto zegny noho nisy an'le tantara dia lasa angalagna rano agnanaovagna fitahiagna izy tatsika io azo andesigny lavitra zegny izy rano io azo ondrana avion afaka entigny zegny rano tsisy fadifady amin'le rano tsika katolika tsy manao fady zany sady tsika kristiana zany tsy manao fadifady zany afaka entinao hay na misy marary za ohatran'izao zany asotragnanao mivavaka ny lycée Ambodivasoa izy fo zay tsaroana izy magataka amin'iny satria efa olo izao moko mbola olo sambatra fa tsy mbola olo maso misy fantatry na filo taogna na filo volagna dia tsy maintsy tonga sambatra sinitry asantatra olo masiny zegny izy fa izy io mbala olo sambatra na dabenay io zany avy mamanay eka volamena io volamena io ante volamena ante volamena misy karazana ante volamena teto zay zao le taranaka zafim-bolamena ohatra zay za tarina tagnany tantara hoe misy hoe taranaka zafy andriam-bolamena nareo
aha Mba misy ampanjakana anagnarana zay teto aminareo ka tevolamena iny izy dadabenay tika zay mampiasa volamena reo sa inona tonga te volamena vao mangaisy zavatra natala dia tsy maintsy manao mampisoky anao na volamena igny zegny ino matao rajagna zay razananareo zegny volamena intéressant aminay amika misy sakalava za fe mampiasa volamena reo anaovana fa efa reo maty atao ataony mivava karaha zay mampiavaka alo sy mahazo temory manko ety sy mahazo mandevina volamena tena prise na ohatra mandevina volamena ny temory aty zay ay mandevina anio fa afiny le sakalava za fenmena io zegny nany any fa le za feny fotsy zegny le ohatrany zay mampiavaka reo efa niperinao olo mangalaramba intéressant be ny tantara tsara no mahay tantaranao raha tia hita ty toerana ty aty vohipeno izy ny agnaran'ny toerana ty eto ty Ambohimagnarivo zay Ambohimagnarivo vohipeno zay no agnaran'ny ty toerana ty tenao izy tegna agnarana karazana douane ya teto zegny no napagna lohany Boto Voasoa dadilahy be zay zay fa mazotoa atsika mianatra tantara fa ny raha raiky tsy fagnadigno ny tantara ary ianarany anao alohan'ny anao mahafehy ny hafa